Tantara Mitohy eto amin'ny Radio Plus. Mandritra ity herinandro ity indray no anarahantsika. Ankaramainty. Tantara Mitohy nosoratan'i Andriamanalmanana. Novelomin'ny Andriamaefy, Priskara Kotoarmanana, Iajarandry niaraka tamin'ny Romi Armanana. Nandray feo Sitraka Lovarilala, Nanatontosa Ajarandry. Toy ny sady farany. Tsy nareny ninona mitsy arondro tena tao anatin'ny toromasy tanteraka ange zahay. Eny fa na dia enao ny antsy vonjeo zany ary tena tsy henoko mitsy. Lanja, tena mbola reraka be na ny feako ara nge zany mila tsy voaka mitsy. Ka aza miteny ary aloha mizaha makaina mitsy aloha. Fa Lanja, ahoana ki? Mba nakaizy Luke, mbola tsy nahita le anadahako mitsy omaly izy ny hitako farany dia hatramin'izao. Aza mampiasa saina amin'izany aloha zay asitrana somatsara anao aloha atao. Fa ahoana fa mitsinna Lanja. Lanja, tena leo tsy resahana androndro mitsy aloha nahazo an'ny Luka fa mety ho raharaha be raha fantany zany izy ary mantsy ity tena mbola reraka be. Tena tsy napoziko fara amin'izao mihitsy koa ny fitondrako azy tatatika. Nanenina indray ry zareo koa nge no efa tenenina fa tsy nety ary tena masika mihitsy zany ny mpamosavy eto. Aizaka mavita mamparary androndro ohatr'izao. Raha leo karomoty tsy mahatsiary tena fa mbola andrasanao amin'ny famelomanainao amin'ny dispensera ao. Aty tsy dia misy fanafody akory isabona azy. Mila mandray fanapahan-kevitra ka. Tsy maintsy ho alefaka iverina ny Antananarivo ngambo rondro aloha. Ampiarahako amin'ny fiarana farako akany Luka izy. Zany tsy maintsy hiatrika sy hamitan'ny asa tsy maintsy atao aty. So sanatria mantsy ka ningotra ny ambadiko mihitsy ty raharaha ty. Tena leo zay ny atao fa tsy ataoko vita mora kosa aloha raha manino ireo fianakaviako ireo ho fongoriko sy ataoko mahalala ny anarako mihitsy. Rehefa lasa izy da dia alomana tetika rehetra maizako an'ireo dia hijanona rery ato ve zany ianao? Tsy manaiky an'izany ny saiko Lanja. Tsy aleo hoe miara-miakatra tsika tsy maninona fa hajanony ihany zany asa tokony ataonao zany. Tsy mety zany rondro fantatrao tsara fa sarobidy amiko loatra io. Dia raha misy mavoanao aty dia ahoana ka? Matoka ianao fa tsisy an'izany tsy maintsy vitako ny ataoko ary tsy maintsy ho faiziko ireo. Lanja, malahelo anao aka? Tsy misy mahazo anazy zany aty re mandehana dia karakaro tsara Luka rehefa tonga any nareo zay
Mety reto ka. Efa vita daholo koa ny fandrika rehetra any ivelany. Président efa vonona amin'ireo vatan-dehilahy rehetra eto tanàna. Miandrora sy fotoana ivoahan'ireo tsy mataotody ireo sisy. Ary amin'ny firy zao. Efa amin'ny 7 sasany. Mino fa efa tsy ho ela tsony dia ho tonga eo re. Ahoana moa tsy hatongavana eo e. Efa nankalazaiko be teto tanàna fa maty ilay tovolahy ny zareo tamin'ny alarobia. Ary aleo amitsaka tsara eto amin'izay. Mino fa tsy maintsy hiditra ao an-trano reny raha vao mahita fa misy labozia mirehatra ao sady misy pozina fatin'olona mitsotro eo ambony latabatra. Andraso. Ry lavitra teo ohatran'ny misy arikolona mandalo. Olo-kafa ve sa tena izy? Maily ihany lary lanja fa so anaonao foana eto a. Io fa mijaridina tsy miala eo alohan'ny varavarana. Dia inona no ataony eo ka? Andriamanitro, ary olona ka ireo be tabe eo akaikin'ireo fa tsy alika. Nandady daholo izy teo dia zay vao nitsangana. Ary maro bengery zareo zany. Izao zany ny ataonareo rehefa misy maty tao tanàna. Miodikodina ny trano dia mifaly sy miorakorakery. Tena sura fa ry zareo reto e. Sady iny fa mandefa signalina amin'ny alalan'ny lampe de poche président. Famantarana zany iny fa afaka miroso amin'izay a. Aleo andrasana kely fotsiny fa efa samiditra ao an-trano ilay anankiray zany. Reny fa nanaraka daholo ny ambony sisa. Midira daholo ilay mpamorika tanàny reto a. Zay. Aleo tonga dia azakazaka amin'izay anakatona ny varavarana dia andrehatra ny lepony etsy ampovoatoko tany itsy. Reny fa nipotra koa président. Zay, ndrehatra ity. Apoy mibasy dia tonga dia hodidino avy any ambadika président. Aza vela isy voaka tao tsony. Avy hatrany dia sambory daholo fa efa ao anatiny ao ka. Tsy misy afaka mivoaka tsony rehefa efa taitra daholo iny koa fokon'olona tamin'ilay bobasy teo. Dia ho fantatra tsara eto izany reto mpamosavy amin'ity tanàna ity. Diarabaina ny vadiko. Sady tsy maty fo amanena ny tafita amin'ny tanjony irina. Misaotra kirondro malalako a. Raha tsy nisy ianao nge tsy vitako reny e. Kasana.